ao aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'ity ry havana dia arak'izay hitantsika amin'ny Luka 5 andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Luka 5 andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary natao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary noho nahita azy izy dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiovy ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy, tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehana ho izy, miseho amin'ny mpisorona ka manaterana ny fahanadiovana anao, araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny ely bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy ho sitranina amin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Amen. Arak'izany ry havana dia ny nahasitranan Jesosy ilay boka. Izany moa no amin'ny soramandry mamitina ity ampahatsoratra masina azy anoraisitsika ity. Ary misy famarinana telo ry havana no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ho ilay boka izay nositraniny Jesosy. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ho ilay boka izay nositraniny Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Raha verina vakina toy izy manao hoe, ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary noho nahita azy dia niankohaka sy nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiovy ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Eto karavina dia mahita ity lehilahy iray ity izay boka. Hafakely moa izany ny fomba izay entiny angatahana fanasitranana. Izany hoe vavaka ihany satria miresaka amin'ny Jesosy moa dia efa vavaka ny dikan'izay, ka fomba hafakely mihitsy no asehony eto satria ambary eto hoe eniky ny abokana izy. Ny boka teo amin'ny Jiosy dia tena hoe tsy mahazo miray na mitakosokosona amin'ny olona fa atokana mivoaka ivelan'ny toby. Eto anefa izany dia hitantsika izy hoe tsy te halala an'izany intsony izy, efa teo sitrana izy dia tsy nanaja intsony ny elanelana satria aretina mifindra ny abokana, fa teo natonga dia nanantona dia niankohaka teo amin'ny Jesosy. Ary tena misy fanetretena be mihitsy avy aminy. Izay le feko hofany hoe fanankiray, fa ny faharoa koa dia Tompoko. Izany hoe ianao ny Tompoko. Fanajahana ngezabe izany. Ankoatr'ilay efa fiankofana izay nataony. Fa ny tena mahavariana dia le teniny manao hoe, raha mety ianao. Izay no nalefa ny voalohany indrindra. Izay no nalefa ny voalohany indrindra. Izany hoe raha sitrakao. Izany ny dikany. Raha sitraponao, raha mety aminao. Tsy manery ianao fa raha sitraponao dia mahay manadio ahy. Ny dikany hoe dia mahay manadio ahy dia hoe fantatro, inoko fa mahay manadio ahy ianao. Fa ny voalohany indrindra aloha raha mety ianao. Izany hoe tsy ilay sitrapoko fa ilay sitraponao. Fa fantatro fa hainao ataony manadio ahy. Le hoe hainao ny dikan'izay zany dia manana finoana zany ty lehilahy ity. Fa ny zavatra lehibe mandeha alohan'ny finoana zany dia le hoe raha mety ianao, zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra aloha, fa tsy hoe le zavatra inoko dia tsy maintsy ho tanteraka avy hatrany. Ary tena nanaiky Jesosy, mety aho izy dia madiova ary ianao. Dia nisotraniny Jesosy ity lehilahy ity. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mahaiza mangataka ry havana rehefa mivavaka. Avelao mihitsy Jesosy hisafidy izay mahasoa anao. Aza terena izy hoe za zao ny finoko dia tsy maintsy izay ny tanterahany. Fa apetrao foana hoe raha mety ianao. Jesosy, mety marary tokoa ianao angambany amin'izao fotoana izao. Dia tena mampiasa finoana dia ohatrany tsy te halala ninona mihitsy, fa tsy maintsy sitrana. Fa sao dia mba tokony hiteny koa hoe raha mety ianao Jesosy. Mino fa hainao ny manasitrana fa izao raha mety ianao. Mametraka ny Jesosy hisafidy izay mahasoa mahatsara anao ianao fa tsy manery azy fotsiny. Indraindray tsika manko ry havana tafiditra ihany anatin'ny ekstremista. Ohatra zao nisy olona zao niresaka tamiko hoe mamangy azy foana le mpiandry. Mamangy azy foana le mpiandry dia isaky ny vita ny vavaka le mpiandry izy manaintaina toy le mpiandry hoe zao mino tsika, mino anao. Dia mino. Raha riva tsy manaintaina intsony ianao. Matory tsara amin'izay ianao raha alina ozy. Nefa rehefa tonga ozy ny alina mbola manaintaina ihany dia inona ary? Tsy nanam-pinoana ve le mpiandry sa le olona mararany tsy nanana finoana? Dia anjarantsika mieritreritra fa tsy azontsika forsena na terena fotsiny dia itsika indray ny lasa ohatrany hoe Andriamanitra hibaiko sanao ny zavatra rehetrarehetra, fa
apetrao foana zay hoe raha mety ianao raha sitraponao Jesosy fa manjary lasa frustrétsika rehefa avy eo fa tsy zay tianao fa zay tiany Jesosy raha natao aminazy fijaliana dia fantatsika tsara fa rehefa nivavaka izy dia tena aloha azafady to Getsemane dia nivavaka izy dia ozy izy hoe Isoa amiko tia kapoaka ity ozy izy nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao zany hoe fatany fain'Andriamanitra atao manala n'io kapoaka io aminy nefa le sitrapon'Andriamanitra aloha no aoka ho tanteraka fa tsy ny azy ary dia tsy nivalian'Andriamanitra le vavaka tsy nesorina tamin'le kapoaka mangidy na Jesosy aza mba tsy nahazo valim-bavaka ka aokatsika mba tsy diso fanantenana na koa hoe amoy fo na hiala amin'Andriamanitra mihitsy fa apetrao mandrakarivan hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako dia manaiky io hoe raha mety ianao io manko dia ohatrany hoe manaiky Jesosy na inona ataonao ekeko izay valiny omenao fa ny finoko dia mahatoko fa hainao ataony zavatra rehetrarehetra mety manana olana sika ry havana na mety misy zavatra tsy mety mivaly mihitsy aza terena Jesosy ry havana avelao izy ianao zay tiany eo amin'ny fiainanao mahazo ianao misaotra tompoko dia tsy mahazo ianao tsy hoe mahazo merci tsy mahazo tampi tsy zay le izy hoe mahazo merci tsy mahazo merci makasitraka ny tompo foana makasitraka ary manaiky foana tsy manova ny finoantsika mihitsy findray manko tsika rehefa tsy mahazo valim-bavaka dia misy miteny hoe tsy mamaly vavaka io Andriamanitra io so mahalala ny hevitra everana anao izy dia zay hitondra fiadananao anao no omeny fa tsy loza dia anananao fanantenana ny amin'ny farany ka dia matokia azy ry havana ny finoana ry havana tsy hoe tsy maintsy azo na hoe tsy maintsy atao zao dia zao na tsy maintsy zao fa tsy azo tsira baikon'Andriamanitra fa Andriamanitra foana izy fa ity lehilahy teto dia miteny manao hoe raha mety ianao mamindra tendrombohatra nambaran'i Jesosy tsika hoe azo tsika ataony mamindra tendrombohatra ka ianao ve zao hivavaka findrahoany anaty rano antsanany manjaka miadana dia ahoany ireo olona be dia be mipetraka ao reo zany no afindrany anaty rano any daholo dia mazava ho azy fa tsy sitrapon'Andriamanitra zavatra angatantsika ny rehefa tsika tsy mahalala fa dia tavintsika hoe mino aho dia vitan'izany dia tsy maintsy ataony fotsiny fa misy zavatra koa hoe sao dia tsy mahasoa dia zay mahasoa no ataon'Andriamanitra ny fantany napetraka amikisa aminao ary zany dia izao hoe mahay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanany venao ny fiainanao ka tsy hoe zay zavatra enoko dia tsy maintsy tanteraka fa zay sitrapon'Andriamanitra koa no oko tanteraka fa manjary lasa manao no foana ary io ravana faiandriana be ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsy azo ataony tonga dia mitompo teny fatratra hoe tsy maty mihitsy ianao ka tsy maintsy velona ianao zany ny finoko mety zay ny finoanao fa inona ny sitrapon'Andriamanitra ho alainy amin'ny aretin'io ve lola sa tsy izay no mety dia izao minotsika fa hain'Andriamanitra tao manasitrana anao ary tenanana antsika zato isan-jato antoka zany fa izao angatahantsika amin'ny tompo mba ho tanterahany raha izay ny sitrapony zay no mety fa tsy hampanantenatenainao le olona dia ataonao an'izany dia avy eo lasa sorena le olona satria maty tokoa le havany fa nisy anie zany maty tokoa le havany dia hoe le mpiandro mihitsy ny nampanantenanay hoe tsy ho faty io fa aza matahotra nareo izy fa efa nentina vavaka fa tsy ho faty mihitsy io fa tsy maintsy sitrany io dia izao dia izao dia izao tsy enao no manao zay tianao tenenina sy tianao atao fa ataovy tahaka ny an'ity boka ty raha sitrakao Jesosy fa izay manana finoana ny toy izao sy ny toy izao ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe manatera fanatitra fa aza milaza amin'ny olona nataoko anao Jesosy tamin'ilay boka nefa vao mainka ny ely ny lazany manatera fanatitra fa aza milaza amin'ny olona zay nataoko taminao Jesosy tamin'ilay boka nefa vao mainka ny ely ny lazany hitantsika izany no 4:7 sy ny 5:7 ary Jesosy nandrara azy tsy laza amin'ny olona na dia iray akory aza fa mandehanao izy miseho any am-pisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nanidia Mosesy ho vavolombelona amin'ireo eto ravana dia hitantsika fa rehefa sitrana le rangahy dia nomeny Jesosy toromarika izy zao no atao tsy mahazo miresadresaka aman'olona hoe za sitrana za zao tsy mahazo variana amin'izany fa tonga teny voalohany indrindra ndana makany amin'ny tempolo ianao misy lalàna efa napetraka Mosesy ny amin'ny lalàna ny fahadiovana fanaterana fanatitra dia mandehana makany tsy maintsy miseho any amin'ny mpisorona ianao zay manko ny lalàna teo Mosesy ny mpisorona anie manomeny didy hoe ity olo ity dia boka dia tsy maintsy excommunier avoaka izy aloha tsy hoe excommunier ho takiny ao zany fa hoe avoaka izy aloha ivoaka ivelan'ny toby dia rehefa sitrana izy dia tsy maintsy miseho any amin'ny mpisorona indray izy miteny hoe sitrana tompoko dia mpisorona no manao ny diagnostika hoe tena sitrana izy dia rehefa sitrana izy dia intégrena anatin'ilay fiarahamonina indray izy zany fa mame izy karazana fanatitra ho an'Andriamanitra vokatra izay hoe fahasoavana azony noho ny fanasitranana izay
de nambarana tsy hoe azalazalazaina amin'ny olona inona ny antony azo everina zao ny hoe mba tsy ahatonga an'le olona zany tangorona be na mety hoe ahafoy ny fotoana zay hiasan'i Jesosy Kristy le izy fa misy antony matoa Jesosy ny tena azalazaina amin'ny olona aloha izy fa manatera fanatitra zany hoe fanolora-tena ny dikany ry havana fakasitrahana ny dikany an'Andriamanitra de reo mpisorondreo zo vavolombelona zany hoe reo zany ny tiany Jesosy ahita le asa mahagaga le mpisorona reo zany ny tiany ho resy lahatra ny olona tsotra zany ny azalazalazaina ozy izy fa reo mpisorondreo naloha ahita ho vavolombelona amin'izy reo fa tena ny asandriamanitra ary tena sitrany ianao ozy izy nefa moa de vomaika ny elany lazany zany hoe vomaika zany miparitaka zany le resaka vomaika naparitaka ny olona dia tsy voafehan'le olona zany le vavany raha zay nazy ho lazana azy inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany misy zavatra ravana rehefa sitrany ianao tokony atao lahara-pahamehana de ninona moa fa tsy ny fanolorana ny tenanao an'Andriamanitra fandehanana manao fanatitra zay ankasitrahan'Andriamanitra ahoana moa nambarany tenin'Andriamanitra atolory ny tenanareo izy izy ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra de fanompom-panahy mety ataonareo zany izy rehefa nahazo valimbavaka ianao asa mety sitrany ianao de aza tonga de miazakazaka maketsy makeroa amin'iny fahasitrananao iny fa manatera fanatitra ny tenanao atoloran'Andriamanitra ny tenanao ry havana nisy olona anankiray ry havana rehefa tonga tany Kanada izy de tena nataony fanamby mihitsy hoe raha men'Andriamanitra viza soamatsara ka tonga soamatsara ny Kanada de ny zavatra voalohany ataoko dia andeha ho any am-piangonana hitady fiangonana zay akaiky eo de andeha hivavaka hisaotra an'Andriamanitra zay le zava-dehibe indrindra fa tsy hoe vao tonga de anao an'izao de anao an'izao de anao an'izao fa tena sarobidy zany akta zany ary tena nitanterahako izy fa tena vao tonga de napetraka netana de tonga de hoe eto any amin'ny fiangonana de nandeha tany am-piangonana de tany izy nandeha nisaotra nankasitraka an'Andriamanitra ny sasany manko raha vao mahazo viza de tonga de arozazy be dehibe tonga de raikitra ny fety tonga de raikitra ny sotrosotro sy ny rehetrarehetra de lasa le Andriamanitra raha mila ho adino fa de fisaorana kely fotsiny na raha anao rakom-pisaorana de R1,00 ohatra no atao fa raha anao ketifety de mandany hatramin'ny 3 hetsy ariary zavatra ohatr' zany indray ataontsika de tsy Jesosy de ataovy lahara-pahamehana aloha ny an'Andriamanitra rehefa sitrany ianao tonga ianao de mandehana makany amin'ny tempoly manova fanatitra ozy izy ny tenanao ry havana atoloran'Andriamanitra ary rehefa mijery tsika ny boky Nomeria de nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ozy izy mandriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ny lamato rehetrarehetra ozy izy anareo de tsy nivonoko tamin'izany andeha takany Egypta namono ny lamato noho izany navotako reo zany de anareo ozy izy ary efa tenin'Andriamanitra zany mpanompoka anao izy zany nanavitra anao izy efa nanavitra anao izy de ay anao ka rehefa navotan'Andriamanitra zany de azy rehefa nomeny fahasoavana de tokony any olo tena ho azy ary nalain'Andriamanitra mihitsy reo lamatoretra rehetra eo de anareo izy izy dia manompo ary eo fa tsy izy rehetra isy tokantrano fa solon'ireo dia ny levita no manatanteraka izay koa tena ny olona zay namen'Andriamanitra fahasoavana sy fitahiana ary fiarovana sy famonjena de tokony hanompo azy tokony hankalaza azy ary efa nisy tantara ohatr'izay koa ny an'le boka Folla raha ihany no velona nitsoka sy nanompo an'Andriamanitra fa ny sisa tsy tatablôzy ny fitaninana fa tonga de laso zao varina manaparitaka an'iny fahasoavana iny fotsiny rehefa mba nomen'Andriamanitra seconde chance ianao ahavelona anao angamba mety efa saiky maty ianao nisy zavatra nitranga mihitsy na saiky rava ny tokantranonao na saiky zao ka nomen'Andriamanitra famindrapo ianao de tady idio fa tian'Andriamanitra hanompo azy ianao ary marina le teny tsy ho faty ianao fa ho velona ka hitory ny anaran'i Jehova sy ny asany de zay ry havana ny antony ny fanontaniana napetraka amiko izay aminao ary zany de izao hoe move Andriamanitra nataontsika lahara-pahamehana tena manompo an'Andriamanitra ventsika rehefa no asoaviny sa nomena vola de lasy zao mahita programa ale foana nomena fiara de lasy zao mahita piknika atao foana rehefa nomena zanaka de varinao atokantranao tsy mivoaka tsy hoe adiny daholo ny asa fanompoana rehetrrehetra hialana mihitsy aza ny sasany fa efa be raharaha be efa be atao be tsia mitaonanao ary havana amin'ity an'io ty manatera ny tenanao ho fanatitra ao an'Andriamanitra atolory ny tenanao an'Andriamanitra fa isan'andro sanandro tsy de mahazo ny fahasoavana avy aminy ary ankataony fanahy masina hitarika atsika amin'izany farany famiritana farany te izao nitoetra tany anefitra Jesosy ka nivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka nitoetra tany anefitra Jesosy ka nivavaka
rehefa niala teo amin'ny vahoaka. Hitantsika zany amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo. Raha verina vakina toy izy manao hoe ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Tangorona be le olona. Hitantsika eto zany nitangorona be le olona dia tonga daholo miaraka amin'ny marary, miaraka amin'izao tsisy akainy Jesosy, tsisy hipetrahan'i Jesosy mihitsiny. Tsy mba misy afahany mifantoka amin'ny zavatra hafa fa dia misy olona foana zany dia misy olona azo an-tsaina mihitsy le olona mitady azy dia miaoao dia mijery azy dia misavika azy te hanendry azy te hiaka tension te hiresaka aminy dia misaoao be dia inona moa nataony Jesosy fa lasa izy niala teo amin'ireo vahoaka ireo. Zay ihany nefa natokana azy ny tena aza mitantara zavatra be deaibe. Dia avy eo moa tsy voatazona resaka dia lasa tonga ihany ny olona avy amin'ny toerana isan-karazany tangorona dia niala izy. Dia lasa izy nandeha nakany anefitra. Io hoe Jesosy makany anefitra io ravana efa fomba ny ene io e. Efa fomba ny io. Satria efa hitantsika zao any Matteo 4 fa lasa izy nakany anefitra ny fady ihany. Tany izy nalainy devoly fanahy. Zany hoe io hefitra io dia toerana izay fitokanan'i Jesosy koa io dia lasa izy any izy no mivavaka. Ary tsy hefitra ihany fa tendrombohitra koa. Misy ny Getsemane sa ihany koa. Rehefa toerana mangingina tsy misy olona dia makany Jesosy dia mivavaka. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Jesosy aza rihavana. Jesosy aza olona manana ny hery sy ny fahefana rehetra. Hitantsika eto hoe mbola manovo hery amin'ny alalan'ny vavaka. Ka maika moa fa isika izay olona malemy. Maika moa fa isika. Angamba ny ao an-tokantrano ao manana izay toerana mangina hitokanana amin'ny Jesosy zay ve isika. Mety hitentsika hoe kazeny ry pastera efitra ray e. Efitra roa ihany ny anakaiza moa ny anaovanay an'izany ato fa tabataba foana ato. Eny mety marina izany kanefa mety misy fotoana anao foazon'Andriamanitra ny amin'ny sasak'alina mangina daholo ny olona amin'izay fotoana izay. Tsy voatery tabataba ianao fa afaka mitsangana ianao mandohalika ianao. Efa ao ilay fotoana mangina izay ionana amin'ny Jesosy. Efa zava-dehibe zany. Namangy olona ravana tamin'ny herinandro ity tany amin'ny hopitaly. Dia aiza ho antsika ny resaka satria fotoana tsy fanaovana vizitiny na tongavako dia andraso fa jerevaka eo ivelany ao pastera ao sy dia nivoako izy hoe andraso dao sisika ho any amin'ny chapelle fa misy chapelle ato. Dia niditra tao amin'ilay chapelle zay toerana tena mangina zany, tsara zany, tena tsara zany. Nefa dia tena tsisy olona mihitsy. Le hopitaly feno olona mifamezivezy fa le chapelle tsisy olona na ray aza. Dia iza hoe raha mba fantatry ny olona mantsy fa ato ane misy le mpanasitrane. Ato ilay misy ny dokotera ambony ny dokotera. Raha mba fantatry ny olona mantsy zany fa miazakazaka ny ivelany ihany izy dia ato tsisy olona akory. Ato ilay toerana mangina. Dia iza mantsain'ilay olona hoe zao isaka manam-potoana dia midina ato. Mivavaha ato. Ato amin'ity efitra mangingina. Moa tsy efa nampianarin'i Jesosy an'izany ve tsika? Idiona efitranonao izy. Le rainao amin'ny mangingina izy. No amaly ianao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra hoe no fahanginanao dia tsisy afa-tsy ianao sy izy rery no mivavaka io ry havana. Zava-dehibe io. Indraindray ny fiangonana mihitsy no mikarakara. Ary zany dia apresiana. Indraindray ny fiangonana mihitsy no mikarakara hoe manao fisindahana, manao fotoana fifadikana, manao fotoana fitokanam-bavaka. Zany hoe miala kely amin'ilay andavanandro, miala kely amin'ireo rotoroto sy ny ohatr'izany. Na ny sampana koa afaka manao an'izany ho tetikasa mihitsy dia manao maka tontolo andro anankiray dia mba miara-mivavaka dia mitokana dia tsy mieritreritra fa tsy fivavahana. Zava-dehibe zany. Fa ny fiangonana koa ravina tokony hisokatra mandrakariva mba hahafahan'ny olona miditra. Indraindray ianao any anatin'ny tontolo mpiainanao, anatin'ny tontolo andronao any, vizany ianao reraka ianao. Raha misy fiangonana eo akaikinao eo, mandehana mandoam-baravaranao. Tsisy anakana anao mihitsy afaka mivavaka ianao. Ny ankamaroan'ny fiangonana aloha dia misokatra daholo. Dia afaka mivavaka ao ianao. Zava-dehibe zany. Tena zava-dehibe zany ry havana. Mandehana amin'ny toerana samihafa e. Indraindray mety misy parka, indraindray mety misy toerana hoe mangina eto dia mba hivavaka. Tsy voatery hoe isan'andro anao an'izay fa eto zao hitantsika fa misy fotoana Jesosy manao an'izay. Dia itsika koa tokony hisy fotoana manao an'izay satria manara-dian'i Jesosy tsika dia izay ataony no ataontsika. Ny fantany napetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe mba manana toerana mangina hihaonana amin'Andriamanitra io ve ianao ry havana. Te hitaona anao andaontsika rehetra mihitsy hanamboatra ny fiainantsika fa mety zany anie tsy anantsika hery e. Hiatrihana ny fiainany tsy ampivavaka. Tsy ampivavaka ka Jesosy aza mivavaka foana mba azahoany herika maika fa isika moa. Zany natoka azy teny tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka e. Angatao mihitsy ny fanahy masina ry havana. Angatao ny fanahy masina hanome antsika izay etaeta hiaona manokana amin'Andriamanitra rehefa tena tsara io ao amin'ny fahanginana, eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra io.
raha fitinana zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy ho ilay boka izay nosotraniny Jesosy. Rehefa mangataka manana finoantsika, vitanao Jesosy manadio ity zavatra ity, vitanao manafaka amin'ity zavatra ity, saingy izao raha mbola sitraponao ty tanterao, fa raha mbola tsy sitraponao fa mbola tianao eto ihany aloha mandritra ny fotoana elaela dia manaika. Zany ny tena olona manana finoana zany, zany ny atao hoe kristianina matotra. Fa tsy hoe rehefa tsy omenao anaty dia za tsy hivavaka tsony, rehefa tsy zao dia za zao na rehefa tsy zao dia za zao, fa zany ny tena kristianina matotra, ny sitrapon'Andriamanitra aloha vao ny sitrapony. Ny faharoa, manatera fanatitra fa aza milaza amin'ny olona zay nataoko anao Jesosy tamin'ilay boka, nefa vao maika ny elona ny lazany. Misy zavatra tsy maintsy atao ry havana rehefa mahazo fahasoavana, dia ny manompo an'Andriamanitra. Tandremo sao variana rehefa azonao ny valim-bavaka dia adino Andriamanitra fa mandehana manompo azy amin'izay rehetra rina nomeny ianao, ny fahasalamana natolony ianao, fa averiko ihany ilay tenin'Andriamanitra hoe efa nanavotra anao aho izy, ianao manompo azy ianao ny dikany. Farany hitantsika teo hoe nitoetra tany anefitra Jesosy ka nivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka. Isika koa ry havana, andaontsika hivavaka hitady an'io hevitra mangina io, koa aiza re no misy toerana mangina hahitako anao Jesosy io. Dia izay tsy midikako zany hoe tsy mihaino izy rehefa be dia be no misavorita eo, tsy izay mihitsy ilay izy, fa mba misy koa fotoana indraindray tokony mba hoe izasy ny tompo ihany ao anatin'ny fahanginana no miaona. Ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.